atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. I mahatoky dia ampeniny nomenjanahary miaro zo Yvette, ireo amelona ny Tantara, Louise, Niony, Alain, Gaston, Faly ary Sinèzy. Mpanatotosa Gaston Randrimanalina. Manao matoky? Manao ny malalako. Ary efa ela be ngany teto. Efa ela kely ka. Ay, ohatry ary nandray zao taratasy atananao intsy ha. Nanohatra tonkalako. Tonkal voasika atako tamin'ny marainany ety. Ay, ka vakio ary fefaliana ty andrean zany zao sofitriko. Ao ary. Dia za tsy izy ary hoe. Eno tsara nataoko an'laty. Inona ny lohateniny? Lenao. Ay. Ianao lay malalany, lay antokana mpameny diariny, na tsapany firy ny alahelo sy marariny, afo manazava mpanafana ny akaniny. Ianao lay tiany, lay any mahalala ny tena zava-miafiny, ilay mahay manavaka ny tsara sy ny ratsiny, mahafantatra ny tiany ary koa tsy tantiny, mahatezitra azy ianao mahalala ny antony. Ianao lay tsy fony, lay tokana maharaka ny tena sitrapony. Ianao io no iriny tsy andao azy tsony, tena andrandray ny hoandry ny tifony, satria ianao inony fa anjara avy any ambony. Oay rivony, mahita zavatra ambara amiko fony ianao a. Tianao ve aloha sa tsy tianao teneno amiko? Tena tiako loatra andray azako, ohatra n'le nanoratra azy ihany. Tiako ange ty poeta keliko ty. Zay indray ianao. Ko marina zany ko. Fa za aloha tsy manana zavatra maro ambara aminao rivony a. Ny azoko lazaina dia hoe tiako ianao. Tsy manana olona tiavina ankoatranao ahy. Tsy mba manana zavatra mivangana omenanao ihany koa. Fa ny atolotro anao dia ny foko sy ny fitiavako ary ny haiko. Eto foana raha misy ny mahazo anao. Eny fa na dia hamozy ako ny haiko azy zany dia ataoko foana raha mbola anao ianao e. Ary raha mbola eto koa dia tsy ataoko misy afaka mikitikitika anao. Mahazo matoky ahy ianao rivony a. Fa maninona hoe ianao miteny an'izany zavatra rehetra izany? Tsy azoko mihitsy. Satria tsapako sy mety efa tanteraka ato anatiko ny fitiavanao e. Fantatro fa tena tia ianao. Ao, avy miankiny atao tratako izany avako izany dia aza manana inona tsony. Fa inona koa ary ny zavatra lazay matoky reny? Tsy mbola nanao ohatran'ireny izy hatramin'izay a. Ohatran'ireny hoe fantanyireny ireny fa nahiko ato anatiko. Sa ve izany tokoa rehefa tena mifankaty e? Afaka mahatsapany ao anatin'ny ray indray. Fa tena mampanahy tokoa aloha ny resaka mahery tamiko iny a. Ohatran'ireny hoe mandrahona reny izy. Za koa neny diso hoe tsy tokony mampiseho fihetsika miavina loatra. Nefa koa nataoko ihany na tonga ny zanako. Raha tsy misary adala amiko isan'andro izy tsy hosorena mihitsy a. Fa tsy sahako ny tantarana tamin'ny matoky aloha e. Sao dia miady aman'olona any. Aleo matory amin'izay falina ny andro ka.
lasa ny atsadolo nga izy efatra minata ohatra mangina be ato atranato zany aleo aloha hijery sakafo ka ohatra ary rano iny tsy mbola nomena izy ireo anina ka ohatra mbola varo reto mifono reto aleo aloha mena izy vao mihinana ka sao dia mba naonao izy iny izy ary ty to mbola matory beko neny a neny o sakafo tena mbola matory fa aloha averina finosina ka matory ohatra mangatsika be nge ny tanany voatsapako teo aleo aloha verenana jereny neny a neny andriamanitro mangatsika be daholo ny vatany rehetra neny a tena maty be neny akose neny a tsy maty zany ianao e neny oa miverena moa e neny mahereza matoky a tena lasa ny endrivony tsy nahandry ny naharahantsika akory izy mitony aloha ianao e tena mafy mahereza ho afa zao neny anjara sy lahatra efa tsy natao ahita ny nalasanany mihitsy aza miteny an'izany matoky a ka tafatory maraina zay zavatra tsy fanaoko mihitsy nefa ny foa nikasa hoe sakafo no ahitany sakafo mbola miaraka tamin'ny aty eo lasa hoe amoazy sy anome ny sakafo ny zay voinana hitako izy natory teo mpandrina namoazy efa tsy nihetsika izy ohatra mbola tsy taitra satria nihevitra hoe mbola tena restora izy natsapako ny tanany mamanala be nanaitra ka niverina fa efa matiny maty mba maty tsy mba nylako nenina farany matoky a oka zay fa te hitomany koa ane za e matoky mbola manana didy ane ianao e de reo zandronao reo zany eny tsy maintsy mitraka fa lehilahy ny teny misaotra anao mbola manome ainga vao afony tena olo tiany anao fony eo fony za e eo za de tsy manary anao zany a misaotra ro tsy mono tokony mbola anaovako ny mpiasy ty tsy fantatra tsony koa tena efa kapok'Andriamanitra zao miatra amiko zao na vokatra eo alahelon'olona efa nydroboina hatramin'izay de tany amin'nyreniko no nitotona za ngeny nanao ratsy fa tsy nindriniko tsy tianao ny mpiasy ty tsony aka tena tsy anao tsony ahy alaheloko ny neny nanaovako amin'izao alaheloko ny amin'ny fizakany rerana intemena ta oay ny zandriko tena saika adiniko ny zandriko marina de inona moa zany no amelomako azy reo indray raha mijanona mity azy ty aiza no hita vola tena tsy manapidiny mamela Andriamanitra ay matoky efato hitako ary aza mitanondrika tsy mety lesy zao mitraka tsy raha matoky de mahaiza mionona eny tsy maintsy mitraka fa mbola maro didy ry zareo ka zay mihitsy fa zao mananasa ataotsika amin'ny sabotsy ho avy zao sangy tsy mandray anjara aloha lary matoky fa ahoana kosa lehibe zangy mila vola mbola tena betsaka ny zavatra tsy nilamina tamin'iny fahoriana iny ny zandriko manginy fotsiny
inona ny ividianako sakafon'izy ireo? Aza atao an'izany kosa lehibe marina. Mba mahaiza moa le tsy manaiky fandaminana. Fitsinjovana an'lahy zany no elahy avy nitona-pahoriana dia aleo aloha lahy makaina kely ndray mandeha fotsiny e. Fa elahy zany no anome vola sy antoko ny sakafonay milahy mihina aloha lahy ro matoky ka marina zany lahy mihina aloha. Ahona kosa moa no ilaminako amin'izao lehibe za mila vola nefa tsy nampiderinareo anatin'ny asako. Omeko vola lahy raha izany foana ny olany e. Omeko izay tokony anjara karama ny lahy lahy omena fotsiny io. Izany indray le tsy lahy ny ahita ohatran'izany tsy miasa nefa omena karama fotsiny. Dia zao efaiko ihany koa izay mbola ambina vola tsy milamina tamin'ny fahoriana teo iny ivelan'ny karama omeko an'ny lahy zany ka ahoana? Kinona le tsy mbola hisalasalany lahy amin'izany eny ary tsy maninona raha zay no hitanao fa mety lehibe makasitraka indrindra natolotra anao teo. Imahatoky Diampeny ny nomenjanahary miary zo Ivette, ireo namelona ny tantara Louise, Niony, Alain, Gaston, Faly ary Sinezy. Nana Totosa, Gaston Rendrimanalina.